Falmeravantsika rehetra any amin'ny toerana izay misy anao tsiraray avy amin'izao fotoana izao izay manaraka ny tsy fandaharan-tsia fifaliana sy ampitiavana be indray no ahafahako mizara ny tenin'Andriamanitra aminao amin'izao fotoana izao. Manoana ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao mandrakariva sy tena hoe hidina hiainana ao anatin'ny tokantranonao izay misy anao io. Alohany hidirantsika ao anatin'izao fandaharana izao dia andao mihitsy aloha apetrakintsika amin'Andriamanitra, andao hoentsika mivavaka izao fotoana izao. Vavakantsika ary raha eo mankasitraka anao izay aminaran'i Jesosy misaotra ny amin'izao fotoana izao, misaotra koa ny amin'ny olona tsirairay izay mijery manaraka an'izao fandaharana izao. Mino fa hitendy avy amin'ny alalako indray ianao ampiasao indray androany hosory fanamasina ary raha hiteny tsy izany no miteny fa ianao mihitsy fanamasina no hiteny hikasika ny tsirairay avy. Tena hiasa ny herinao, ianao no mena voninahitra, ianao no deraina, ianao no ankasitrana. Mamindrafo aminay Andriamanitra matoky izahay fa ny herin'ny tenao ampiova ny fiainanay tsirairay avy. Mesa mahery ary ianao fanamasina fa matoky ianao sy mino anao izay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahako an'izany vavaka izany sy ametrahako an'izao fotoana izao. Amen. Amen. Mbola ao anatin'ny volany fahitapitisika ry havana amin'izao fotoana izao ary ararotana izay hoe fitarian'ny fanamasina izay hoe fahitapity amin'Andriamanitra, fahitana sitraka amin'Andriamanitra. Ny olona mahita fity amin'Andriamanitra dia tsy ho resy izy mandrakizay, tsy ho potika izy mandrakizay ary tsy ho rava fiainana izy mandrakizay, tsy ho afa-baraka izy mandrakizay. Izany akory tsy hoe manakana hoe mety hoe tsisy olona ankahala, vao maika be dia be ny mankahala, fa reny mihitsy no hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Ny olona mahita sitraka, ny olona mahita fity amin'Andriamanitra dia azo antoka mihitsiny fa rehefa mahita sitraka amin'Andriamanitra izy, Andriamanitra no mandray an-tanana ny fiainany. Izay indrindra no hidirantsika lalina sy ny andraisantsika ny fampianarana ao anatin'izay hoe tsy afaka tonga dia ho raisana izay hoe ositra ny fahitapity izay, fa tsy maintsy mianatra aloha tsika ao anatin'ny ady maro isan-karazany indrindra fa ny amin'izao fotoana izao dia tena hitantsika mihitsy hoe andro farany amin'izao fotoana izao ny andro vanandro izay iainantsika dia tena hoe andro mahory. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny andro farany ozy dia isy andro mahory, ny olona tia tena, tia vola, mpivadika, kriana, mpieboebo, mpiavinavina, tsy manora isireny, tsy manaja izay masina, be dia be tena toetra ratsy rehetra izany dia hita daholo. Ary indrindrindrindra hoe izay ilay hoe fivadiana izay satria ahoana vokatry ny tsy fitiavana, vokatry ny fahalotoam-po dia ao anatin'izay dia tena hoe manao an'izay tena hoe tsy atokisany araka ny tenin'Andriamanitra moa ny teny hoe vozona izay matoky olona, hotahiana izay matoky amin'ny Jehovah. Ka hiditra ao anatin'izay mihitsy tsika hoe androasantsika hijery fanalahidy, amin'ny fanalahidy ny fanjakan'Andriamanitra, ny iraka izay taritiko dia mametraka foana ary manoro foana ahoana ny fanalahidy fiarahana amin'Andriamanitra, ahoana ny fanalahidy hidirana ao anatin'izay hoe fanjakan'Andriamanitra, ahoana ny fanalahidy hitehirizana ahatonga ny olona ray tsy ho tavavoaka intsony ao anatin'izay fanjakan'Andriamanitra izay, ahoana ny fanalahidy ahatongavana mandrakizay ny amin'izay hoe ao anatin'ny mandrakizay moa ny tanjontsika moa izay dia mifanjakan'Andriamanitra, ny lanitra izay ny tanjona, ahoana no ahatonga antsika ho voatahiry ao anatin'izay. Zavatra tena hiainako ilay izy, ary ohatra hoe izaho hoe mitory izay zavatra toriako dia tena hoe zavatra hiainako, zavatra nahitako résultat ary mbola miaina ao anatin'izay ary dia zaraiko ampitiavana, zaraiko tena hoe ampifaliana, tsisy fihetsaram-belatsy, tsisy hoe zavatra amboarimboarina fa tena niraisiko avy amin'ilay fanamasina, ilay ositra ny fanamasina ary tena hoe hitako fa tena hoe efikasy izy amin'ny fiainako dia atoroko ilay fanalahidy. Satria raha ohatra hoe hijery hoe raha ny fiainako taloha tao anatin'ny tsy fahalalana an'Andriamanitra, tao anatin'ny hoe tsy fatahorana an'Andriamanitra, tao anatin'ny tena ohatra hoe tsy fitiavana an'Andriamanitra, satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy ahy ianareo dia hitandrina ny teniko, fa ny fiainako taloha dia tao anatin'izay hoe izay tiako no nataoko. Izany hoe ny devoly izany no mibaiko dia
hitako mihitsy fa tao anatin'ny faravampiainana, tao anatin'ny fampitem-piainana, tao anatin'ny tena hoe fiainana tsy nahita fity tamin'Andriamanitra, tsy nahita fity tamin'ny olona rehetrarehetra, fa tena hoe nitafafambaraka, nitafienatra, izay zavatra natao dia tsisy mety daholo. Ka izay indrindra hoe rehefa nahita ny fanena tamin'Andriamanitra dia nisy fanalahidy ny raisiko tao anatin'ilay izy dia tena hitako hoe nandray an'ilay ositra ny fahitapatia nisy secret zany, nisy secret, nisy fanalahidy zany tao anatin'izay dia izay ny tiako hozaraina sy ampianarina. Fa raha eto amin'ny fahitalavitra dia tsy ampy ny fotoana, fa mino fa andray ianao izay indrindra no anasananao raha ohatra ianao ka hoe mitehitra lalina ao anatin'izay fampianarana izay fa mitohy foana ny fampianarana ny amin'ity volana aogositra ity sy ny volana septambra zany dia mbola miditra lalintsika tena hoe miaina tanteraka ao anatin'izay hoe fandraisana ny fitarian'ny fanamasina, fandraisana ny fampianarana fanamasina, fandraisana ny herin'ny fanamasina, ny herin'Andriamanitra zany andraisantsika n'izay hoe sady ianarantsika ao anatiny hoe mianatra tsika no andraisantsika n'izay hoe ositra ampitaina amintsika izay satria ho an'ny tompo voninahitra tena hoe ampanetretena fa tena hoe manaraka antsika izay hoe ositra ny fahitapatia izay dia ampianarina antsika hoe inona ny lalana ndiaviko tao anatin'izay hoe raha ny fiainako taloha dia hoe Andriamanitra tena hoe mahagaga, mahay manatsimbadika ny tantaram-piainana, mahay manatsimbadika ny fiainana ray manontolo, ny fisainana, ny toe-po, ny toetra rehetrarehetra zany ny fiainana ray manontolo mihitsy hain'Andriamanitra tao. Ka za tena hoe mampahery anao hoe ninona zavatra hoe atrehanao amin'izao fotoana izao tsotra fotsiny ao amin'i Jesosy Kristy ny vahaolana fa izao misy fanalahidy izay tokony horaisina, tokony ianarana dia izay hoe fanalahidy ny fahitapatia, fahitana sitraka amin'Andriamanitra izay. Androantsika hijeran'izay zany fanalahidy anankiray izay tena hoe anisan'ny tena hoe iorenana izay hoe azahoana izay hoe fahitapatia, fahitana sitraka amin'Andriamanitra izay. Dia jerintsika hoe inona ny zavatra fanalahidy fonosina izay hoe fitiavana an'Andriamanitra izay tia an'Andriamanitra. Dia izay zany hoe Andriamanitra tena mitady olona izy, tena tia azy zato isan-jato. Izay zany no jerentsika lalina androany, tia fotsiny Andriamanitra satria nametraka Andriamanitra, nametraka Jesosy Kristy hoe any Matthieu izay efa teneniko foana hoe ny didy izay napetraka Jesosy ary didy ambony indrindra, tsy misy didy afaka iotra, afaka hoe mitovy amin'izay didy izay napetraka Jesosy Kristy. Dia ao Matthieu 7:7 sy 8:30 dia ao no izy ny ten'Andriamanitra hoe ny didy voalohany izy dia hoe tiavo Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny sainao rehetra, zany hoe izay rehetra ataonao zany dia tena asehoy ao anatinao fa tena tianao Jesosy. Zay aloha fiarahana amin'Andriamanitra ny fanalahidy satria tsika izao raha miteny tsika ray aman-dreny dia raha miteny amin'ny zanakitsika hoe zao anaka ny tsy tiako ataonao mba haino tsara, tia ataovy anaka, tia ataovy ohatran'izao. Raha tsy mahay mihaino ilay zaza na hoe miantso azy tsika hoe avy iza ny anaran'ny zanakao dia atsotsika ilay zanakitsika, tsy mihaino izy, tena ohatrany hoe manao be marinina izy na misy teny ampanaovitsika azy tia mba atao tsy ataon'ilay izy be famalina izy, zany hoe manohatra ny teny izay tsika ray aman-dreny izay hoe manohatra ny teny izay tenenitsika izy dia inona ny zavatra mitranga dia afaka miteny mihitsy tsika amaha-olobelantsika hoe tena makiry fity, tena tsy hitako mihitsy hoe sady tsy mihaino be famalina ohatray. Fa raha ohatra hoe makatoa antsika ilay zanakitsika mitenitsika dia tena hitantsika hoe mahafinaritra, tena mihaino, tena manaja, tena makatoa dia mahita fity amin'ilay amintsika ilay zanakitsika. Dia ohatr'izay koa ny amin'Andriamanitra hoe raha tena tian'Andriamanitra tsika amin'ny fotsika, amin'ny saitsika, amin'ny fanahintsika, amin'ny herintsika, na hitan'ny olona na tsy hitan'ny olona, atao fotsiny izay mahafaly an'Andriamanitra, atao fotsiny izay tian'Andriamanitra dia ho hitanao mihitsy zany hoe lanitra misokatra, ho hitanao fa midina aminao izay hoe ositry ny herin'ny fanamasitra, ositry ny fanamasina izay hoe fahitapatia
eo anatrehan'Andriamanitra. Ny olona mahita sitraka, mahita fity amin'Andriamanitra dia tsy hopotika izy mandrakizay, tsy ho resy izy mandrakizay. Halany olona izy, ary tena injehana izy, endrikendrehana izy, ankalana izy. Fa izao kosa ninninona tetiky ny devoly satana fahavalo izay hoe anapotika azy, animba azy, anala baraka azy, mivadika voninahitra foana izany. Ary tsy rava-piainana mandrakizay, tsy afa-baraka mandrakizay ny olona mahita fity amin'Andriamanitra. Androany zany tsika mijery hoe iny izay fanaretsy hoe tiava fotsiny Andriamanitra. Efa nametraka Jesosy hoe tiavany Jehovah'Andriamanitra ao. Izay ny voalohany indrindra. Tsy amban'ny lalàntsika ka hoe andao tsy hitsangatsanga e, andao tsy hangalatra e, andao tsy hamono olona e, andao tsy hamitaka e, andao tsy hanompo sampy e, andao didifolo. Tsy amban'izay intsony, tsy mila tandremana izany. Fa mila tandremantsika sy ny katsahantsika fatratra raha te hahita fity amin'Andriamanitra dia izay hoe tiavo, tena tiavo amin'ny fo ray manontolo, andraisana an'izay hoe ositry ny fahita-pity amin'Andriamanitra izay. Nahoana ozy ny tenin'i Jesosy hoe izay izany ny didy voalohany, tiavany Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Faharoa dia hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ao anatin'izay hoe amin'ny dika teny frantsay izy iny moa averiko foana hoe amin'ny dika teny frantsay izy dia hoe tu aimeras ton prochain, izany hoe manodidina anao. Ny olona rehetrarehetra izany tiavo ny olona rehetrarehetra. Fa raha mbola mankahala an'olona ianao, mbola misy fankahalanao, mbola misy fahatezerana, mbola misy tsy famelan-keloka, mbola misy loloporo, dia midika izany fa tsy tian'Andriamanitra tsika, midika izany fa tsy mankatò ny ten'Andriamanitra tsika. Dia izay tsy akasitran'Andriamanitra. Ahoana nefa ny ahafahana an'izay hoe itiany olona rehetra, ahoana ny ahafahana amela heloka ka izay hoe manodidina zany mety ho tiantsika io, mety tsy ho tiantsika io, mety mankala antsika mihitsy io, mety manenjika antsika io, fa ao anatin'izay hoe andraisana an'izay hoe fahita-pity, fahitana sitraka amin'Andriamanitra izay dia izay hoe rehefa miteny Andriamanitra, izay ilay hoe tiavo Andriamanitra. Rehefa miteny izy hoe raha tsy ahy ianareo dia hitandrina ny teniko, hitandrina ny didiko. Jaona 4:20 ny andininy 5:10 sy ny 7:10 misy an'izay tenin'Andriamanitra izay. Porofo fitiavana an'Andriamanitra araka ny nazavaiko teo ny ray aman-dreny sy ny sasa. Rehefa tena tia an'Andriamanitra tsika dia mankatò ny teniny, mitandrina ny teniny. Fa ao anatin'izay dia raha manohitra tsika dia izay no midika fa tsy tia an'Andriamanitra. Be dia be ny olona mivavaka, be dia be ny olona mifadianina, be dia be ny olona tena miezaka, tena hoe tena manompo, tena manao ohatr'izany. Fa izao misy zavatra, misy lalana izay hoe mazoto be izy mivavaka sy manompo, fa ao anatin'ireny misy miaka-marony mihitsy dia misy izy tena hoe rehefa teo tezitra izy dia tezitra, rehefa tsy te hamela heloka izy dia tsy mamela heloka, rehefa teniteny foana ny vavany dia miteniteny foana izy. Dia ohatr'izay ilay izy hoe raha tsy ahy ianareo izy Jesosy dia hitandrina ny teniko. Saintsaina foana izany hoe izaho miteny ity ve araka ny sitrapon'Andriamanitra, izaho mieritreritra ve manahoana ny toe-poko, manahoana ny zavatra ataoko, manahoana izay izany ilay izy. Tsy mijery olona fa ianao ny fiainanao miaraka amin'i Jesosy personnel izay zavatra izay. Ka inona ny finosin'izay hoe jerevo tsara fahitana sitraka amin'Andriamanitra dia ny olona mahita sitraka amin'Andriamanitra dia izay miaina ao anatin'ny fahagagana foana ny fiainany. Satria Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mahery, tsy resan'ny fahavalo izy satria mahery ilay ao anatiny, mahery ilay Andriamanitra vavahany ary midina ao anatiny izay herin'Andriamanitra izay. Raha ohatra tsika hoe hijery fa saingy izao ao anatin'izay rehetrarehetra izay, andao aloha tsika hijery ny ten'Andriamanitra hoe any amin'ny haintsika tsara ilay ten'Andriamanitra any amin'ny Korintiana 2:2-7. Aonao ozy ny ten'Andriamanitra, ozy ny ten'Andriamanitra hoe araka voasoratra hoe izay mbola tsy hitany maso, izay mbola tsy reny ny sofina, izay mbola tsy niditra tao am-pon'ny olona no efa namboarina Andriamanitra, efa neloha izany Andriamanitra nefa namboatra zavatra ho an'izay tia azy. Ny olona rehetrarehetra tian'Andriamanitra daholo, efa manana ny anjara voatendry, efa manana ny prédestiné. Atsika tsy rary avy na dia mbola tsy voaforina tetỳ tany ary fa ny divolony nangalatra an'izay. Fa manao Andriamanitra izany dia efa namorona hoe fahagagana no ataoko ho an'ny zanako, mbola tsy zavatra nitranga mihitsy, tena zavatra miavaka mihitsy no efa amboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy.
ao anaty zay zany le secret hoe raha te ahita fahagagana ianao raha tena hitanao hoe igagana mihitsy mbola tsy hitan'ny olona mihitsy ny zavatra nitranga mbola atramizay mbola tsy reniny sofin'ny olona hoe nisy azao ony na hita masony olona ony zao raha te ahita an'izay ianao tiavo fotsiny Andriamanitra amen zay zany le secret hoe fitiavana an'Andriamanitra fa ao anatin'izay rehetrarehetra zay tsy tonga dia azo zay fa zao misy ny fizatoetra misy ny fakapana maro isan-karazany ahoana ozy tena Andriamanitra any amin'ny apokalipsy toko fa 2:10 ahoana ozy tena Andriamanitra amin'n'anana Jesosy Kristy aza mataotra zay fa hiaritanareo indro ny devoly anao ny sasany aminareo ao tranomaizina mba ho voazatoetra ianareo ary ampahoriana afoloana aoka ho atoky hatramin'ny fahafatisana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra ny fiainana afaka handray an'izay hoe satroboninahitra ny fiainana izay raha ohatra tsy maintsy hoe zahana toetra aloha ao anatin'izay hoe zahana toetra aloha tadio fa miaraka amin'Andriamanitra zay dia izay foana misy olona miteny hoe fa manina arakaraka ny vavahako dia fa manina fa ahoana ihany mila maharitra tsika hatramin'ny farany misy foana ny fizatoetra misy foana ny ady izay lalovana fa ao anatin'izay rehefa maharitra hatramin'ny farany tsika dia handray an'ilay satroboninahitra ahoana nefa ny fomba aharetana hatramin'ny farany dia ahoana ozy ny tena Andriamanitra any amin'ny Jakoba voalohany ny 9:12 dia hoy ny tena Andriamanitra hoe sambatra izay maharitra fakapanahy tena ao anatin'ny hoe fakapanahy maro isan-karazany za tena miaina ao anatin'izany fizatoetra maro isan-karazany fakapanahy maro isan-karazany dia tena hitako mihitsy ny devoly moa no makafana fa Andriamanitra mizatoetra mamela any devoly mihitsy zany hoe eo zany ho zahana toetra tsika fa ao anatin'izay fa ny olona dia ahoana ozy tena Andriamanitra sambatra izay maharitra fakapanahy fa rehefa voazatoetra izy dia andray ny satroboninahitra andray ny satroboninahitra ny fiainana omena ho an'izay tia azy hitantsika telo hoe zavatra mbola tsy hita maso reniny sofina mbola tsy nitra nomena izay tia azy zay zany le fanalehdy hoe izay tia azy dia maharitra an'ilay fakapanahy zahana toetra izy ka ny olona tia an'Andriamanitra dia na inona fizahana toetra dia tsy ho voakasika mihitsy izy fa miorena ao anatin'izay hoe fitiavana an'Andriamanitra izay amen ao anatin'ny tena hoe zay zany ny fanalahidiny jerentsika indray androany hoe tapitra sady fotoana fa zay ny fanalahidy tena hoe fototra tena hoe fahitana an'izay hoe fahitapity raha te ho handray an'izay ianao dia izay hoe tiavo Andriamanitra fa misy fanalahidy lehibe ao anatin'izay hoe fitiavana an'Andriamanitra izay na inona fizatoetra na inona fakapanahy alefan'ilay devoly dia izao sambatra foantsika ao anatin'ireny ady sy fahoriana maro isan-karazany ireny raha tena tia an'Andriamanitra tsika dia maharitra hatramin'ny farantsika dia eo no andraisantsika an'ilay satroboninahitry ny fiainana etỳ tany dia efa mandray an'izay hatrany an-danitra tsika dia efa tehirizina ho antsika izay ka mino fa voarainao ny afatra tiavo fotsiny Andriamanitra rehefa miteny izy dia ekeo na marary azy tandremo ny didiny rehetra inona ny didiny moa dia hoe tiavo izy izay re fitiavana manarina fahotana maro azoko antoka fa hiainanao zany ary raisinao zany dia tena ho tandremanao zay ary tena katoavinao zay dia azoko antoka fa hiainanao zany voarainao zay hoe ositra ny fahitapity ositra ny fahitana sitraka amin'Andriamanitra vavakantsika ary raha eo mankasitraka anao zay ny amin'ny teninao misaotra ny amin'ny afatra fa voarainay mila tianao zay ary zay rehetrarehetra mahitana zay rehetrarehetra manaraka nyty fotoanty dia tononoko aminaranao Jesosy Kristy anaiky izy manomboka zao tena hitandrina ny teninao mariky ny fitiavana anao ampidino amin'ny tsirairay avy izay ositry ny fahitapity amin'ny alala ny fitiavana anao Jesosy Kristy tena hoe ka nizaka ao anatin'ny fony tsirairay avy ny fitiavana anao tena iredareda isan'andro san'andro ny amin'izay fitiavana anao zay hoeritreretinay isan'andro san'andro ny fatahorana anao tahio ny tsirairay avy tahio koa ny zao fandaran'izao tahio ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.